MISAOTRA ANAO IZAHAY Ritomboty anay fa mbola nomenao tombonandro haiderandao ny zavatra ataonay hankirina aminao fa lehibe tokoa ny fitiavanao ny mpanomponao lehibe tokoa hoanay mivavaka aminao ho ambiny volonao zay mangataka aminao ny fahasoavanao lehibe tokoa hoanay mivavaka aminao ho ambiny volonao zay mangataka aminao ny fahasoavanao dia mbola misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao zahay ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay misaotra anao izay any atokantrano any misaotra ny toerana skatepark misaotra ihany koa mikarakara ny émission concept live nanasanay tamin'ity androany ity androany any teny izay irahantsika mifampahery amin'ity any io ty any dia teny izay hitantsika amin'ny filazantsara ny lioka toko fadimy andiny faharoa amin'ny telopolo lioka toko fadimy andiny faharoa amin'ny telopolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe tsy avy antsony maronao fa ny mpanota mba hibebaka ny zavatra tiany Jesosy tenena amin'izay dia hoe tsy ny lasanao ny jerevan'i Jesosy Kristy tsy ny lasanao tsy ny zavatra mety vitanao ka tsy araka ny sitrapony fa le toeponao amin'ity androany ity manaiky andray azy manaiky ny bebaka amin'izay rehetra tsapanao fa hoe tsy mety any tsy mety nampalahelo an'i Jesosy dia hoe raiso izy izay angamba tena havatra mavika satria raiso izy raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana na iza na ianao dia aoka mba i Jesosy Kristy no tena mpampahery antsika amin'ny fotoana rehetra